Ny fanariana ireo mpivarotra tavoahangy tsy ilainy ao anatin'ny lakan-drano ary ny fahasimban'ny fantsona fandehanan'ny rano no voalazana ireo tompona ndraiky bokotany ao amin'ny fokotany Ambovoalanana fa antony mahatonga ny fahadiboana ao amin'izy ireo rehefa rotsaka ny orana. Ankapobeny zany le mahatonga le olana Ambovoalanana eto zany mizara roa izy io. Misy raiky miankina amin'ireo mpivarotra le tavoahangy manodidina ny sisin'ny commune commune Lavoe eo. Izy io marô napetraka teo pour le moment nagnamboarana bazary Malaka. Kinanjo le raha vita bazary Malaka rô tsy niala fa mbola nipetraka eo. Misy fiara-miasa entre le fokotany sy commune tafipetraka eo rô. Ka le raha vita tavoahangy plastique io zany, le déchet zany ambelandreo eo maleny avy miditra anatin'ny kanaly jiaby boucher raha io. Magnaraka mari amin'ny kanaly sortie miboaka mandeha mibrocatera ary bus izy ao voakitsaka ny tomobily pentso ka filalan-drano manjary kely. Zay anisany ihany koa le mahatonga fahadiboana ny Ambovoalanana. Mivokatra aty amin'ny arabe mihitsy ny rano sy ny fako maloto rehefa avy ny rotsakorana ao amin'ity fokotany ity ka manao antsoavy ny tompona andraikitra. Le antsoavy ataonay mba manentana ny commune zay mba mijery le kanaly io satria io kanaly io mihitsy anisany le maboaka rano boaka ty Ambovoalanana ato nefa kanaly io petso tsy mandeha rano. Io mihitsy anisany tena problème be aminay eto zany. Manaraka am'izay zany mba angatahiny amin'ny commune reo mpivarotra tavoahangy amin'ny sisiny Lavoaria mba tokony miala reo satria io anisany problème be mihitsy eto koa. Tena mihetsiky mihitsy zay satria tavany le favarotra teo zay nagnano fangadiovana faobe misy 3 jours zay nagnano izy io partout kanaly Ambovoalanana jiaby mandiovana anatin'ny 3 andro. Tsy ao amin'ny fokotany Ambovoalanana ihany anefa no ahitana fahadiboana fa saika manerana ireo fokotany eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga mihitsy ka ilaina ny fandraisana andraikitra mialohan'ny avian'ny loza.